Mbola eo amin'izay vaovao politika izay ihany dia vonina ny hiditra ho mpanelanelana ny FFKM amahana ny olana ara-politika izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny vohitra izany tamin'ny tompom-pivavahana iraisam-pinoana izay notontosaina omaly teny amin'ny Église Saint-Laurent Ambohimanoro. Miantso amin'ny fanantonana sy fampihavanana ny FFKM manoloana ny toetra rahapirenena izay marian'ny fianjanany tady eo amin'ny solombavam-bahoaka ho amin'ny fiovana sy ny fitondram-panjakana. Nijoro mpanelanelana araka izany ny FFKM ary nisy ny fanimpom-pivavahana izay nentina ny satarina ny ezaka fanelanelana nomaly tetsy amin'ny fiangonana Anglikana Saint-Laurent Ambohimanoro. Ho fanampiarana ny afatry ny komity foibe ny FFKM mampaifapolo tany Antsirabe nampasikina teo natao tamin'ny volana novambra dia mampiaotso ireo zanany FFKM hifanatona sy fampidinika ho amin'ny fampihavanana. Ny fandaharam-potoana voavolavora dia ny fiaonan'ny blanc foibe FFKM sy ny seli izany hoe ny service public amin'ny fiainam-pirenena. Raha ampitso alatsinainy 3 aprily 2024 manomboka amin'ny roa etsy vohim-piraisana Ambohijatovo-Ambony ka fiorana amin'ireo solombavam-bahoaka andafy sy ankely no atao izany. Nakatony paikady fanelanelana ny FFKM ny komitin'ny fampihavanana malagasy na ny CFM izay tarihan'Andriamatoa Marc Alphonse. Miaraka zahay sy ny FFKM amin'izao fotoana izao fa vitan'ny tenako efa nifampiresaka tamin'ny folohan'ny FFKM. Efa nisy ireo membre aminay nifampiresaka tamin'ny CFIP ary izao zahay dia hiara ivory miaraka amin'ny CFIP fanomanana izy. Zay zany. Fa tsy mifaninana zany ny CFM sy ny FFKM fa miara-miasa amin'ny tsisy resy tsisy mpandresy fa ny zavatra kendrena dia mba hisian'ny finaminana sy ny fahatorena eto amintsika. Tsy azo hidivirana tokoa ny fampihavanana hoy kosa Andriamatoa Ravalomanina Marika filohan'ny atokitim izay misy an'ireo solombavam-bahoaka ho amin'ny fiovana. Nareo namany taty avela amin'izay tao anatiny tena na tsy ary tokoa fa tena miasa amin'ny fanahy ary miantso antsika satria tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy raha hiavana ary raha hiavana tsy maintsy mifankaty ary raha mifankaty tsy maintsy miresaka. Zay le lazaiko hoe tsy maintsy ataontsika izay havanana. Tena makasitraka ary tena zay ao anatika io ao anatin'ny vahoaka malagasy ao anatintsika indrindra. Anomboka anio ny dingana vanelanelana ny vohim-piraisana eny Ambohijatovo ambony.